nahita an'io hoe dadany ray zany ataony Paoly zany vao mandalo fotsiny ngarainy de sitrana ny marary mahakasika ny ravindambany tonga de mivoaka ny devoly ary mikikika vao mahita azy dadany zany de nahita an'io izy fito miralahy de nahita olona misy devoly de zao nyteneny tam'le olona demoniaka le olona misy devoly mandidy anareo zay amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly tsy ndriny baiboly tsara amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly miala anareo amin'ny lehilahy io fa ozy izy le devoly fantatray Jesosy fantatray Paoly fa nareo kosa mba izy enonareo tsara fantatray Jesosy o le devoly fantatray kosa Paoly fa nareo de izy narinareo kosa mba izy inona zavatra nitranga fantatry ny devoly tsara reo lehilahy reo fa olona pokaty manononona foana ny anaran'i Jesosy fotsiny mandrondroka devoly fahatany nefa tsisy fahefana tsisy hery tsisy ninonina inona ny zavatra nitranga nenjehan'le devoly ny anakiroa tamireo tratran'le devoly ny anakiroa tamireo nataony na ratsy na borodaniny na rana laniny ny akanjony rovitiny devoly ny akanjony nataony ny boridana nataony na ratsy ary nataony afabaraka devoly tsy misangy ozy le devoly fantatry tsara Jesosy fantatray Paoly fanareo izy enonareo tsara ry havana rehefa hoe iady amin'io mpanjakan'io fahamazinan'io ianao de tsy maintsy fantatrao aloha hoe izy ianao tsy maintsy mamatatra ny tenanao aloha ianao hoe izy ianao iza iza io fa rehefa tsy fantatrao ianao hoe izy ianao de mipetra tsara fa aza miady amin'io mpanjakan'io fahamazinana io aza miady amin'io devoly io raha mbola tsy namantatra ny tenanao ianao hoy ny devoly moatsaindre fitolahy fantatsaina e Jesosy fantatray koa i Paoly apôstôly io fa nareo izy mba efa namantatra ny tenanareo ve nareo no zany vonoko nareo izy androany ozy izy ny devoly ka rehefa andresy an'io devoly faratapony mpanjaka ny fahamazinana io anao tsy maintsy fantarinao izy ianao ary ny efesanina toko fahenina vakitsika teo de tsy ny olona rehetra tsy ny olona rehetra no afaka andresy an'io mpanjaka ny fahamazinana io fa ireo zay mandeha amin'ny fahamarinana siky ny fahamarinana ny valahanareo tehepoka voalohany de ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetrarehetra atao ary io ny alalan'ny voly anao lehilahy marina ve ty lehilahy ty sa lehilahy miolakolaka eo ange raha lasaina bafy malala ny madisy hevitra atsika ary mahatonga atsika potika mandrondroka devoly fahatantsika satria ohatra ny hoe zay ngay tsika miala ny lehibe ny devoly resy ny mpamosavy miala ianao ry satana miala ny osina rehetra de mandroaka tsika mandroaka firy taona ianao nandroaka devoly fa tsy niala izy firy taona ianao nandroaka ny oziny nanapaka oziny fa misy zavatra tsy mety afaka mihitsy le ozina eo aminao oziny fahantrana oziny famosaviny oziny fisaram-panambadiny tsy mety tonga milamina ny tokantranonao oziny trosa oziny alahelo 5 taona ianao zay nivavaka 10 taona satria inona ny atony tsy hoe rehefa mandrondroka devoly fahatany de miala ny devoly tsy hoe rehefa mahay manonona ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly tsy hoe rehefa manonona miala ianao ry satana miala de iala izy fa jerenao aloha hoe izy ianao manahoana ny fitondrantenanao manahoana ny karakteranao manahoana ny zavatra iainanao mba olona mijoro fahamarinana ve ianao fahamarinana ara-baiboly fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra fahamarinana amin'ny asa atao fahamarinana ao atokantrano fa mikonty zany tompoko ny fahamarinana ataonao rehetra de hitan'Andriamanitra ary hitany devoly ary tazana eny aminao hoe misikina fahamarinana io olona io fa raha voatazany devoly eo aminao io fahamarinana io zao tsara nge ny tenin'le devoly fantatray Paoly zany hoe fantatry ireo devoly reo fa i Paoly de tsy mitovy amin'ireo olona ireo
I Paul de olona mandeha amin'ny fahamarinana, I Paul mandeha amin'ny fahitsina, I Paul olo marina, marina amin'ny fitantanana, marina amin'ny fomba firesaka, marina amin'ny fitondrana ny akonany, marina amina fitsarana I Paul, marina amin'ny resaka rabola, marina amin'ny zavatra teneniny. Fatatsy ny devoly zany, ary izay fahamarinan'ny Paul izay no natonga ny devoly natahotra azy. Any ka na de ny akanjony fotsiny ary de natahorany devoly, ny soarana fotsiny natahorany devoly, no le fahamarinana. I Paul tsy nila nandroka devoly akory, tsy nila nitabataba, fa vao mitsangana fotsiny Paul de domina ohatr'izay ny devoly, dominy kely de efa mikikiky. Satria misy zavatra hitany devoly eo aminy. I Paul de nitafy, nisikina fahamarinana. Ary tsy nila niteny akory Paul hoe miala ianao ry Satana, fa ny devoly tonga de mahita ao amin'ny tontolon'ny fanahy, maso ara-panahy fa ity lehilahy ty, lehilahy tsy azo sangisangina. Ity Paul ity, lehilahy tsy azo sangisangina. De tonga de reso azy ilay mpanjaka ny fahamazinana. Zany ingy izy io relasiana bafy. Le izy be da be mihitsy ny olona miteny andao anatina pasteur Ertina fa reny manana fanomezam-pahasoavana mandroka devoly, ry pasteur Ertina manana fanomezam-pahasoavana manao délivrance. Ndao mba hanatona azy. Le izy tsy resaka fanomezam-pahasoavana fotsiny, tsy hoe misy olona iangaran'Andriamanitra de nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana, de sasany maharoka devoly, de sasany andizany devoly. Tsy marina zany. Andriamanitra tsy miangatra, Jesosy tsy miangatra. Jesosy de niteny ny mpianana sy ny apôstôly, indro efa nomeko anareo ny fahefana rehetra, anitsaka menarana sy mainko. Jesosy de nanome fahefana ny mpianana, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, roainy devoly, sitrano ny marary, atsangano ny maty. Fahefana nomena io. Fa saingy zao ny olona rehefa nomena fahefana de misy akanjo anaovany. Jereo nge rehefa manao investiture, tonga am'le resaka investiture rety ny filoham-pirenena hoe mandray fahefana amin'ny maha-filoham-pirenena azy, de manao an'le samboady maha-filoham-pirenena. De rehefa manao an'le investiture ny filoham-pirenena de misy an'le rojo volamena, de alalana fa filoham-pirenena izy, misy zavatra anaovany, samboady anaovany. Ohatr'izany koa ny be ny tanàna, rehefa otokanana izy be ny tanàna de ny azy indray eto amin'ny valahany eto ny fahefana raisiny. Ohatr'izany koa ny pôlisy sy ny miaramila, ny zandary, rehefa otokanana kapitaine izy na tolorana grady, sous le drapeau izy tsika eo ambany faneva, de apetraka aloha le gradiny, apetraka aloha le grady, de iny izy notokanana amin'iny hoe iny ny fahefana ananany. Ary ohatr'izany koa ny mpivavaka misikina, alalana fa manana fahefana ianao, de misy zavatra sikinanao ohatran'ireny be ny tanàna ireny. Ary le zavatra sikinanao tonga de hita hoe ao le fahefana, de misikina fahamarinana. Fahamarinana. Any ka na tsy mandroka devoly arenao, tsy mikikika, tonga de hitan'le devoly eny amin'ny valahanao, ny gradinao. Fa ity olona ity de olona lehibe ary olona tahorana. Zany no natonga ny baiboly raha mijery tsika atao amin'ny Luka 4 andiny favalo amby roapolo efa vakitsika teo. Luka 4 andiny favalo amby roapolo, nisy olona demoniaka andiny fafito amby roapolo vakiko hoe. Ary raha niala anakena tany eto Jesosy de nifanena tamin'le lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demonia, ary efa ela izy io no tsy mitafy lamba sady tsy nitoetra ao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitany Jesosy izy de niantso mafy sady nikohaka teo anatrehany, ka niteny tamin'ny feo mahery hoe mo mifaninana akory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra, masina ianao
aza mampijaly ahy raha mijery no tenin'Andriamanitra io ianao de mbola nisy an'ity lehilahy devoly misy devoly ity lasa adala misy fotoana izy io de gadraina amin'ny rojo vy ny tongony sy ny tanany de tapakany mihitsy le rojo vy devoly mahery be izy raha fijery ety ivelany eny amin'ny fasana izy ny matory devoly matanjaka ary tsy misy olona natazona azy tampotampoka teo izy nifanena tamin'i Jesosy de raha vao nifanena tamin'i Jesosy izy de ambarany baiboly eo amin'ny 9:20 fa noho nahitan'i Jesosy izy de niantso mafy sady nikohaka teo anatreny ka niteo tamin'ny teny tamin'ny firamahery hoe mofo mifaninona kory izaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra Jesosy tsy niteny nininona tamin'ny akory Jesosy tsy nilaza nininona akory Jesosy tsy nanao délivrance akory fa nifanena fotsiny teo andalana de vao nahita lay gradiny Jesosy nahita n'lay fahamarinana teny amin'i Jesosy nahita ny pouvoir sy ny autorité fa efa nananana an' Jesosy tsy naninona azy akory fa vao nahita fotsiny tonga de nandohalika nekohaka tonga de nitoraka tsalio mo mifaninona akory za sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra hitako fa zanak'Andriamanitra avo indrindra ianao tonga de nandohalika de nanakresy ary de nivoaka jerenareo ange ny olona nanodidina an' Jesosy tsy nahita an'izany ny olona nanodidina an' Jesosy tsy nahita hoe ity Jesosy ty nge lay zanak'Andriamanitra avo indrindra tsisy nahita an'izany hoe tiany le Kristy ny fahalalan'ny olona an' Jesosy de ohatrany hoe mpaminany fa le devoly kosy ile devoly tao anatin'ity lehilahy ty zay tsy izy akory fa le devoly efa le bebe efa matanjatanjaka tsy mitovy am'le devoly tsotsotra fa efa any am'le devoly tsy azo tazomo efa eny amin'ny fasana isan'andro ka na de gadraina amina rojo vy azy tsy mahatazona azy zany hoe tsy any am'le devoly ambanimbany grady intsony le devoly namatotra an'ity lehilahy ty fa le efa commandant le efa lehibe reny mihitsy no devoly namatotra an'ity lehilahy ity fa zao ny nagaga tsy nisy olona nahita ny gradiny Jesosy fa io devoly io nahita ny gradiny Jesosy hoe ity lehilahy ty zanak'Andriamanitra avo indrindra ny gradiny ka andao tonga de hiala vao nifanena fotsiny tsy nila nanao délivrance Jesosy fa vao nahita ny gradiny Jesosy tonga de niala hitanareo am'izany ka ny fomba andresena voalohany an'ity lehibe any devoly ity de tsy enao mikikika manao délivrance azy tsy resaka fametsatanana fa resaka grady misy zavatra hitany devoly eo mivalahanao de tsy inona akory fa ozy izy le fiasanina hoe sikiny fahamarinana ny valahanareo vo hitany devoly eo mivalahanao io fahamarinana io de va tonga izy defa miala tonga izy defa resy zany ny anisan'ny secret pasterery tina za tompoko tena miteny anao za tsy mikikika mandroka devoly taloha tam'za vo nianatra nanao délivrance voalohany fa tsoroko aminao fa isan'andro mifampitolona amin'ny devoly isan'andro tena mifampitolona amin'ny satana na lehilahy na vehivavy reny le misy devoly reny misy manao karaté reny fa tena mifampitolona am'ireo tena komba fa za tsy manao an'izany tsony am'izao misy secret izaraiko aminao mandehana amin'ny fahamarinana amina fitatanana fahamarinana amin'ny fifandraisana aminareo mivady rahalahy raha mbola mandaingalainga anao ao an-trano laingalainga ny fitatanana ny tokantranonao misy tsy fahamarinana ifampiresahanareo mivady aza mba manondroka devoly zany fa fantatry ny devoly ianao io misy tsy fahamarinana any amin'ny fitatananao ny asanao any ampiasana zany angeny ererantsika any am-pasantsika mangalatra any ampiasantsika mamadika ny tsirariny any ampiasantsika mandeha ny tsy fahamarinana any ampiasantsika tena manao alatra bevava
nefa ianao tonga ao am-piangonana ao atokantrano mandroka devoly ny famosavina, mandroka an'le devoly mangalabady reny, mandroka an'ireo devolina iny izy ty ody fitimazo ny vadinao, nefa idinao manao tsy fahamarinana de tsisy vokany. Ozy ianao hoe pastera maninona no délivrena foana, tonga ty am-piangonana foana, roana devoly, fa tsy mety milamina mihitsy ny tokantranoko, tsy mety resy mihitsy le devoly amin'ny alina pastera mbola miseho amiko reo devoly reo, manofo ratsy foana amin'ny alina, mbola tena le marary a pastera, tsy azoko mihitsy ane, nefa ane de fa tena ivavahana foana e. Resaka fahamarinana io ranabavy, resaka fahamarinana io ralahy, misy zavatra be dambe mbola tsy marina na fomba fanomponao an'ny tompo. Any am-piangonana ianao, misy lainga tenen'ny vavanao, mandainga aman'olona, tsy fahamarinana ny fitantananao arabola, mangalatra ny volan'Andriamanitra, tsy fahamarinana. Misy fotoana ianao amin'ny asanao mety mpivarotra de mandanga foana ianao isan'andro ao an-tsena, tsy mahazo tombony ahy e, mahatiantoka amin'izany ahy e, nefa efa hita fa mahazo tombony zao, de mini mandanga amin'ny vavanao mba te halafo ianao, de mandangy mangalatra. Rehefa miresaka amin'ny rafozady na mandangy, miresaka amin'ny zobavy mandangy, amin'ny fiainana rehetrarehetra mandangy, misy tsy fahamarinana. De nefa ianao mieritreritra hoe androkan'le mpanjaka ny fahamazinana, lehibe any devoly. Ry havana, Andriamanitra tsy niteny amintsika hoe apahana fahamarinana, tsy demi vérité, fa tena vraie vérité, tena fahamarinana, marina de marina tokoa, en vérité en vérité, marina de marina. Izany ny fitaovam-piadiana voalohany, sikiny fahamarinana ny valahanareo. De zany ny mahatonga ny hitanareo, azavaiko tsara, raha vao mbola tsy tonga amin'io le fahamarinana, tanteraka io ianao, de apahana devoly ny resinao. Tsindriko tsara, apahana devoly. Zay ny mahatonga an'ireny le hoe rehefa nandray an' Jesosy de mahatonga an'ireny le olona miteny an'izany. Io rehefa nandray an' Jesosy ianao de afaka ny devoly e, rehefa nandray an' Jesosy ianao de vampitsy, efa tsy mila zany hoe an'izany. De tena hitanao tokoa rehefa nandray an' Jesosy ny olona de misy apahany afaka miteny ratsy e, afaka miloka le vadiko e, lasa ohatra mipozipozina paster e, mba efa hitanao zany mba niovaova kely, mba efa tsy mijangajanga tsony raha miseh, mba efa mitory teny. Fa le devoly goavana tena mampijaly an'le tokantrano amin'ny tsy fananana asa, mbola tazanao eo ihany. Raha miseh lasa mpitory teny kely, fa tsy manan-kohanina nareo menakavy. Lay devolina fampijaliana, tebiteby, tsy finanan-kanina, fampahoriana, aretina, misy aretina kelikely sitrana, fa misy aretina lehibe tsy afaka. Satria reny ilay mila, ilay fanapahana ambonimbony, autorité ambonimbony. Misy devoly kely resinao, fa rehefa andresan'le devoly lehibe ianao, de tsy lay stady misy anao teo aloha intsony no stady tokony andresenao azy, fa misy stady tsy maintsy hidiranao. Zay no natonga ny devoly nahita vao nahita an' Jesosy, tonga de tazany, ry zanak'Andriamanitra avo indrindra hozy izy, to aza mampijaly ahy, aza mampahory ahy, tonga ampijaly anay alohan'ny fotoana va ianao. Jesosy nefa tsy niteny ninona akory, fa tonga de tazany hoe manana fahefanty, manana graty ty, ohatra amin'ny Paoly apôstôly. Vao nahita amin'ny Paoly apôstôly ny devoly de hozy izy, fantatray Jesosy, fantatray Paoly. Paoly tsy mbola niteny ninina, fa mandalo fotsiny izy de ny akanjony fotsiny de efa maroka devoly. Fantatry ny devoly io, hita ny devoly io, fa efa nanantsika io. Vao mijery azy ao pasteur Hertine, ny devoly de fantany hoe iza. Ary raha vao mijery anao koa izy,
de fantatry ny devoly hoe izy ianao ka raha tsy miaina amin'ny fahamarinana misy lalana tsy mazava ihany ianao fantatry ny devoly ianao raha mandroaka azy de imezany fotsiny fantatray ozy izy Jesosy ozy ny devoly fantatray heritina fa ianao izy ianao ary any ampiasana mbola mandanky ianao mbola mangalatra ampiasana ianao ary manao ny tsirariny ianao manambaka olona fo mivoaka vavanao misy tsy fahamarinana ny zavatra ataonao rehetrarehetra ny fifandraisanao man'olona de imezany devoly ianao na mandroaka azy fa zato farivo na fari-peo ary ianao de imezany devoly satria tonga de taratsy ny devoly io na tsy miteny ary ianao sikiny fahamarinana ny valahanareo zay no fitaovam-piadiana voalohany andresena any fanaratsiny amin'ny rivotra ao amin'le lieu céleste io zay ny fitaovam-piadiana voalohany matoky efa voaray atsika zay zany tsindriky foana ty teniko ty hoe ho anareo le mandeha sentiment fihetsepo reny fitaky ny devoly fihetsepotsika io le mieritreritsika hoe efa any ampahafaladiako paster ny devoly efa ny amin'ny elo izy tsy any izy mbola mpanjaka ny fahamazinana izy ao amin'le lieu céleste izy ary ao no tena voalohany fa raha vao potika anao io de potika daholo le devoly kely aty ambany rehetra raha vao resinao io le devoly le lehibe any devoly ambonimbony io de resy daholo ny fahefany rehetra ka mila miakatra zany ny fahefana anananao ary ny akaranao voalohany de tsy mitovy an'le teo aloha hoe mandroandroaka devoly fahatany iny zany tsy hoe diso akory iny le mandroaka devoly iny fa le devoly any amin'ny classe de T1 na le classe de T5 reny ny resitsika fa efa mila miakatra ty amin'le secondaire aondray zany ianao zao de tsy le formule nampiasaina na le méthode tamin'ny classe primaire intsony ny ampiasainao rehefa andresan'le devoly secondaire fa efa miditra formule ambonimbony miditra na klasy ambonimbony amina autorité ambonimbony ary anisan'izany ny fahamarinana sikiny fahamarinana ny valahanareo fa ianao na tsy mandroaka devoly ary fa vao hitany satany ianao miainao anatina zany fahamarinana amin'ny lafindraitra fahamarinana ara-baiboly de mitaraboka ho azy io reso azy reo reso azy fa ianao raha vao tsy manana fahamarinana de ho ataony devoly ohatrany reto zanaky sikeva reto potipotehany devoly ianao ary zany ingeny mahatonga atsika arakaraky ny androana devoly androatsika devoly vao maika potika ny fiainatsika arakaraky ny anaovana délivrance vao maika potika satria ozy ny devoly hoe fantatray Jesosy fantatray Paoly fantatray Heritina fa anareo le mpandroandroaka devoly reo izy ianao io ambarany baiboly fa nataony devoly naratra nataon'le olona démonie naratra mihitsy le rola tamireo sady naboridanina de zany no mahatonga ny fiainatsika miapotika satria ny devoly malalanao amin'ny atsipireny izy ianao aizany fahamarinanao no zany aza misangisangy ndao iova raha pitso de ianaratsika ny fitaovam-bidina faharoa satria rehefa miady de tsy hoe manafika fotsiny misy ny fiarovatena misy zavatra tsy maintsy apetraka rehefa hanao combat iady anafika fa tsy zay resaka fahamarinana zay fotsiny fa anisany anankiray io fahamarinana ahafahana miatsika ny devoly de raha pitso ny toyana ivavaka tsika misaotra indrindra tompo raha nandre zany fampianarana zany izay nafahanay mahalala misimisy kokoa ny fomba fiadiavana an'ireo devoly na ireo fanaratsiny amin'ny rivotra makasitraka satria tianay ianao mampandresy anay ianao mandray fahasoavana zay miaraka aminao ary manana tena fatao ambadiky ny nandresany sy ny toroteny zay de iova ny fiainan'reto ralasena bavy reto ijoro amin'ny fahamarinanao zay ary andresan'ireo devoly amina niveau ambonimbony tsy maintsy resinay eo matoky zay fa tsy maintsy miara-mandresy izay makasitraka tompo amen Vahaony olo
andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo tofaty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandehandehandy tsy mba asa